Fahombiazana ny vokatra nateraky ny tetikasa fiaraha-miasa eo amin'ny tatsimo nandritra ny roa taona raha nanomboka tamin'ny taona 2024 tetikasa ny ranon'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona sy ny fitondram-panjakana sinoa ary ny FAO sampana rano firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena izay nanao ny tantsoroka ara-teknika. Nisongadina tamin'izany ny fambolena vary safiotra na ny riz hybride nisy ny fidinana teny amin'ny sampambolena tao amin'ny commune ambanivohitra Andranovaky Mahitsy ny 14 Mey 2024. Ny teknôlôjia vary safiotra na teknôlôjia riz hybride zany dia isany ataontsika hoe teknôlôjia faran'izay raitra raha amin'ny fambolem-bary maneran-tany amin'izao fotoana izao, ary isany mahatonga ny firenena sinoa zany isan'ny firenena voalohany amin'ny famokaram-bary eto Madagasikara. Patsahivina fa tany Chine no ny endoany zany teknôlôjia ny vary safiotra na riz hybride zany. Dia eo anatin'ilay fiaraha-miasa zany amin'ny firenena roa tonta ary iarahana amin'ny FAO zay le hoe coopération sud-sud triangulaire, dia misy zany ny sady fikarohana fanatsarana ny fikarohana hoe inona ny karazam-bary mety, fa misy ihany koa ny fampianarana ny tantsaha-mpamokatra zany sy fampahafantarana azy amin'ireo an'izany teknôlôjia vaovao zany. Zay zany ny antony anaovana an'ity eto Mahitsy ity, ary marihako fa tamin'ity taona ity zany dia efa maro ny tantsaha manerana ny nosy no efa namokatra an'izany sy nampiasa an'izany masomboly riz hybride zany, ary tena mahavelom-bolo ny vokatra satria eto zao dia any amin'ny 1.2 tonnes isaky ny hektara hitantsika eo io. Misy tatsahany Ambatondrazaka nahazo hatrany amin'ny 1.2 tonnes. Tonga zao ny fotoana tena mba hanaparihantsika an'io eto Madagasikara, ka atsoatsa nisy tetikasa lehibe izay iarahana amin'ny firenena sinoa izay amokarana an'izany masomboly zany eto Madagasikara. Dia amin'izay fotoana izay tsika dia aleo tena tanteraka ao anatin'izay ilay fiaraha-miasa samy firenena tatsimo izay. Faritra maro no nanatanterahana izao tetikasa izao, ary anisany ny faritra Aloatra Mangoro tao Ambatondrazaka izay sopotry Madagasikara ary toerana anisany niasan'ny tetikasa. Nahatratra 12 taona ny tambokatra tamin'ity vary safiotra ity.